Amin'ny 17 Jona 2024 amin'ny 10 ora maraina no atao eny amin'ny HCC Ambohidahy ny fitsarana ampabemaso hentina anambarana amin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana solombavam-bahoaka natao tamin'ny 20 May 2024 lasa teo. Fa ny teny Amboay Ambositra kosa tamin'iny maraina feno hatsika mamirifiry iny dia ilay zaza tsy manantsiny, zaza mena vava nisy nanary koa dia harantsika izany zava-drehetra izany ato anatin'ity video ity. Fa mialohana hanarantsika izany sy ny hafa ankoatran'izany dia azadino alohany miabone ny chaîne atsika ary manentana anareo rehetra mba hanisy like ny video, ametraka ny commentaire ihany koa. Ndeha ary ataontsika izany zava-drehetra zany mialohany hitantarantsika ny zava-misy eto ndao ary. Miantso ny olom-pirenena ireo hery fiarovana sy filaminana mba hanaraka ny fandaminana mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena. Nandritra ny valandresaka nataon ireo ministra misahana ireo hery fiarovana sy filaminana ny alatsinainy 14 Jona 2024 teny amin'ny kianjan'ny Barea dia nanambara izy ireo fa misy ny lamina sy fepetra manokana noraisina ahafahany malagasy mifety ampilaminana. Nanentana ny olom-pirenena rehetra izy ireo mba hanaraka ny fandaminana, hiantoka ny fitandrona ny filaminana manerana ny nosy ny vondron-kery ao amin'ny EMO mba hizotra ampilaminana ny fankalazana ny fetim-pirenena. Manome baiko ireo vondron-kery ao amin'ny EMO izy ireo mba handray fepetra manoloana ireo zay mety hanakorontana mandritra ny fety. Nanao ny valandresaka teny an-toerana ny ministra ny filohalindahy ny generaly Savely Monjalala Delphin, ny ministra ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Rakotoarimanana Herilala ary ny ministra délégué misahana ny gendarmeria ny generaly Rakotondrazaka Andriatsarafara Andriamitovy. Zavatra mampilamin-javatra moa izay koa dia manentana ny olona rehetra mba hanaraka ny lamina izay apetraka ho hafatra izy ireo. Rehefa voalaza ny mikasika an'izay, ndeha isika hilaza ny zavatra hafa izay ho lazaintsika ary izay tokony ho lazaintsika ato anatin' ity video ity. Resaka cybercriminalité moa ity dia tovolahy nanodikodina zaza tsy ampy taona amin'ny alalan'ny horonan-tsary mamoafady koa dia nampidirina amponjavonjomaika eny tsy afahy. Manoloana ny fiparitahany horonan-tsary mamoafady anatin'ny tambanjotan-tserasera dia maro ny zaza tsy ampy taona lasibatra amin'izany. Ity tovolahy voasambotra ny polisy ity dia misandoka ho teratany vahiny ka manambitamby ireo zaza tsy ampy taona mba handefa sary na horonan-tsary mamoafady ao anatin'ny tambanjotran-tserasera. Ary rehefa hazo ny horonan-tsary mamoafady dia miteny gasy am'izay izy ary mandrahona ny hanaparitaka ny horonan-tsary amin'ny fianakaviany ilay zaza. Manoloana io tranga io dia natao velam-pandrika ka tratehaka ity farany ny olona izay mpanao izany ity. Efa anjatony ny horonan-tsary sy sary mamoafady mampiseho zaza tsy ampy taona tao anatin'ny findayany nalefa eny tsy afahy ity tovolahy ity tao aorian'ny fampiakarana fampanohavana azy. Mitandrema ihany ry zalahy fa na de eo aza ny hetaheta sy ny filana ary na de eo aza ny fanafote isoloko fa mba manaraha lalàna fa ny lalàna ihany no tokony arahana raha ohatra tendeha amin'ny fahamarinana ianao ary ny olona manara-dalàna dia sahotra ny higadra izany. Fa ny zavatra rehetra dia misy farany, misy ao mieritreritra tsotratra fa rehefa tsy fanarahan-dalàna ny zavatra atao dia tsy maintsy ho tonga ihany foana ny patsaray tsy omby vava. Mila miheno ny feon'ny fieritreretana isika tsirairay satria araka izay voalazan'ny Ntaolo sy ny ireo olona manam-pahendrena talohany hoe potraka impito ny marina nefa tafiarina ihany ary tsy misy marina izay tsy poitra, tsy misy marina izay tsy seho. Zay koa ny mikasika aniny ndeha ary isika hilaza ny manaraka indray. Ity anankiraha ity moa dia anisan'ny tena nampihetsi-po ary nampalahelo satria zaza mena vava nisy nanary teny Amboay Ambositra. Tamin'iny maraina namirifiry iny moa dia nisy zaza tsy manantsiny, zaza mena vava nisy nanary ary rehefa nisy izany tranga izany dia efa lasa teny antoerana ny ekipan'ny ministeran'ny ponina sy ny mpitandro ny filaminana hijery ankaiky izany toe-draharaha izany. Anisany nalahelo mafy tamin'io tranga io moa i Haingona Ambinina ary nandefa hafatra ho an'ny renin'ny zaza izay tsy fantatra nanaren'ity zaza mena vava ity dia toy izao moa ny hafatra izay nomeny. Neny na inona ny ady atrehana, na inona ny fahadisom-panantenana amin'ny fiainana aza ariana ny zanaka. Tsy tsaronao ve ilay nitondra azy sy volana, mora nohony ireo no hanampin'Andriamanitra anao hamelona an'io zaza io. Ireo zanaka ireo ane no harena sy anteherantsika raha
ampitso e solofo dimbiny ala fanelo fitohizan'ny taranaka tsy ho lany tamingana. Izany no hafatra izay nomeny haingona ambinina hoany ilay reniny ilay zaza. Mivavaka ho anao mba ho tonga saina dia haka ilay menaka ny ianao fa milanao izy. Io no hafatra izay nomeny haingona ambinina hoany reniny ilay zaza ilay nanary zaza tsy manantsiny. Maro ny olona nangoraka raha vantany vao nahita ity tranga ity satria zaza tsy manantsiny, zaza izay mena vavakely mahafatifaty kely nefa dia nariana amin'izao andro mangatsika izao. Arak'izany dia be dia be ny olona nangataka hoe mba ome aho hitezako azy fa tena vitako ny miteza anio. Ny sasany kosa milaza hoe ny olona aza mitady fa ianao manana indray no manary hoy ireo izay nalahelo mafy sady nanome tsiny ilay reniny ilay zaza. Ny sasany moa nanontany hoe lehilahy ve sa vehivavy ny zaza ka andraso kely hoy Nambinina fa holazaiko eto ihany ny vaovao mikasika an'ilay zaza hoy fanambarana izay nataony. Noho ny kelikely iny anefa dia nanao fanambarana izy ny mikasika any ilay zaza narina ity dia toy izao ny fanambarana izay nataony. Misaotra ny talenimponina Amoromania ny karakara ary ampahafantarina etoana fa vavikely ilay zaza. Nisao masiso kely ery sady mahafatifaty hoy haingo Nambinina raha nanambara ampahabe maso ny mikasika any ity zaza ity satria be dia be ny olona nanontany hoe lahy ve sa vavy ilay zaza kely narina ka indro izy namaly hoe vavikely ilay zaza. Araka izay efa nolazaina tetsy ampiandohana amin'ny fampidirana tamin'ity video ity moa dia amin'ny 7 Jona 2024 amin'ny 10 maraina no atao eny amin'ny HCC Ambohidahy ny fitsarana ampahabe maso hentina anambarana amin'ny fomba ofisialy ny vokatra ny fifidianana solombavambahoaka natao tamin'ny 7 May 2024 teo. Noho izany dia miandry ampitoniana isika ary miandry an'ilay didy tsy azo ivalozana. Ny anankiray ity moa dia anisan'ny tena vaovao mahafalifaly ary mahavelom-panantenana satria anisan'ny tena ilainy ny vahoaka malagasy, indrindra ilainy ny Antananarivo ihany koa, ilainy ny faritra rehetra ity vaovao izay miparitaka ity. Tsy inona moa izany fa hisokatra tsy ho ela eny anivon'ny sekoly ambony politeknika Antananarivo. Eny Vontovorona moa izany hisokatra ny ivontoerana fanodinana fako ho lasa angovo azo havaozina ny ho lasa zezika biolojika ihany koa. Izany moa dia anisan'ny zavatra tsara satria mampihena ny fako misy ao Antananarivo izany zavatra izany ary azo ahodina ireo fako be dia be ireo. Manampy amin'ny fahadiovana izany be dia be ny vokatsoa ateraka izany raha toa ka tanteraka. Noho izany dia andrasantsika izany zavatra izany ary tokony efa miravoravo koa isika fa tena ilainy Antananarivo izany ary ilainy Madagasikara iray manontolo. Zay ihany koa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy tompoko lahy koa dia misaotra mankatelina mankasitraka ianareo rehetra navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay halatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka, hametra beloma izahay hody izahay saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Gaby hoe tsao tsao, veloma.